Sehatra iray azo lazaina fa nizakany mafy indrindra tao anatin'ny fandalovan'ny krizy ny sehatra ny fanamboarana ny trano sy ny asa vaventina ny BTP no azo amoezana azy. Omaly moa dia nisy ny fiaonan'ny ministra tompon'andraikitra sy ireo syndika na orinasa maromaro izay mivondrona ao anatin'ny antsointsika hoe SEBTP mba hanomezan-danja kokoa ny asan'izy ireo no antony zany. Niona tamin'ny ministry ny asa vaventy teny amin'ny trano fandraisam-bahiny IBIS ireo mpikambany SEBTP na ny syndikan'ireo orinasa miasa eo amin'ny sehatry ny BTP. Anisan'ny opalan'ny fifanankalozan-kevitra raha ny voalazan'ny ministra Roland Ratsiraka ny ahafahana manosika ny orinasa malagasy. Izay moa zany vao tonga amin'ity toerana ty namena an'ity andraikitra ty dia tsy maintsy azavaina hoe takonao moa fahitana an'izany asa tokony ataonay izany takonahoana no ahafahanay manosika anareo orinasa eto Madagasikara mba azo asa izy mba hivoatra izy mba hisokatra bebe kokoa ary mba afaka rehefa mahazo asana izy mampiditra olona miasa koa dia zany dia efa ady amin'ny fahantrano ao abetsaka ny olona ampidirany miasa efa zava-dehibe ho antsika zany dia tsapa zany fananitra reny krizy reny tanatin'ny fahasahiranana izy dia nanambarana zany dia zay fifandraisana zay zany ilaintsika ary ilainy zareo dia zay ny antony nionana androany satria misy ataontsika hoe ekipa vaovao ao amin'ny ministère dia mba tsara ihany ampahafantarana zareo fa sao dia mba misy diso ny asa andeha ataonay izao kanefa efa ianao mitazona ministère zany hiasa ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy hoe vahoaka malagasy hiasa ho anao dia asehonay tsara zany hoe karazana manana mission zany zay andraikitra anatsarana ny tontolo lalana sy ny tetezana eto Madagasikara dia manoloana an'izany fantatsika efa misy olana ny tetezana dia inona daholo moa financement ho azontsika dia inona daholo ny financement mety iseho amin'ny taona ho avy sy ny sisa zay zany nambara tamin'izareo teo koa efa nitenen'ny mpiombeny ombeny hoe laharam-pamena aminay dia ny route nationale zay manahirana antsika tanteraka zay mahatonga ny fiainantsika ihany koa lafo satria ny vary ohatra mivoaka avy any amin'ny Ambatondrazaka mandeha amin'ny RN 44 jereo zao fa mijaly be zao ny RN 44 dia avy eo indray mandeha amin'ny RN 2 lava be dia lasa lafo ny vary aty amintsika dia tsy vary any moa ny tiako resana fa ny zavatra rehetra dia io lalana io zany mahatonga anatsarana ihany koa ny fiainantsika. Ny filohan'ny SEBTP dia nilaza fa nahafa-po ny fionana tamin'ny ministera mpiay azy ireo. Ny fionana tamin'ny ministry ny asa vaventy dia nahafa-po satria be dia be no zavatra nataniny taminy hoe ahoana zany tsika mivoaka krizy zao, ahoana zany politikan'ny ministera ny asa vaventy anampiana ny entreprise locale zany entreprise gasy dia namalo izy hoe tena anisany priorité ny gouvernement zany surtout zany ny emploi dia hoe vonona mihitsy manao zavatra rehetrarehetra zany mba ahafahany hoe entreprise locale zany hoe asa sy anampy ny gouvernement zany amin'izao relance économique antsika zao. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny orinasa miasa eo amin'ny sehatry ny BTP raha tsy ahivana ny krizy izay nolalovan'ny firenena. Fiantraikan'ilay krizy zany amin'ny very teo amin'ny 70% du chiffre d'affaires zany ny entreprise ny BTP raha hoe entre ny 2008 sy tsika miteny zao dia eo amin'ny 10 000 emploi io zany ny very dia zay zany tena fiantraikany lehibe tamin'ny krizy teo. Amin'ny volana jona mora ny fantatra dia isy ny hetsika lehibe atao hanomezana tosika sy ampiroborobo indray ny sehatry ny BTP eto amintsika.